Ny vondrony tantsaha fototra niorenan'ny paikady mpampandrosoan'ny PHBM tao amin'ny faritra atsimo Madagasikara. Ny tanjon'ny Tetikasa dia nanome fahaiza-manao sy ireo loharanon-karena nolain'ny mpamokatra nanatsarany ny vokany ka nahafahany niditra teo amin'ny tsena avy amin'ny fototra mafy orina. Nandritra ireo dingana voaloha sy faharoan'ny Tetikasa PHBM, vondrona tantsaha 520 ny tafatsora. Ny dingana faharoan'ny Tetikasa dia nanomboka tamin'ny 2020. Ity dingana faharoa ity dia nahafahana nampavitrika kokoa ny finiavan'ireo vondrona samihafa tao an-toerana. Nifanaraka ny fitondram-panjakana sy ny mpamatsy vola ny amin'ny fanitarana ny Tetikasa amin'ny alalan'ny dingana faharoa, izay marihana fa nisy fitarany tamin'ny faritra hafa sy teo amin'ny sehatra ny asany ihany koa. Nafantoka manokana tamin'ny tahiry mpiniavana eny ifotony sy ny Tetikasa madinika ny famatsiam-bola. Zay raha rehetrarehetra zao zany dia hetaheta avy amin'ny vahoaka fa sy le Tetikasa ihany no mametrapetraka fa arakaraky le hetahetan'le vahoaka no apetrany. Ny volianana sy legioma amin'ny velaran-tany madinika voatondraka ny atsasa-manila ny fangatahana fanohanana ara-bola sy ara-teknika ho an'ireo Tetikasa madinika, izay mitotaly 2,700 amin'ireo Tetikasa madinika, 770 novatsian'ny ara-bola ary mpamokatra 5,707 no nahazo tombotsoa ka vehivavy ny 7,404. Ireo mpikaroka dia afaka nanamarina ihany koa fa afaka mamokatra tongolo be sy tongolo gasy ny faritra ahafahany miroso amin'ny fampandrosoana. Araka ny fomban-drazana ny toerana dia efa natao ireny volo tongolo ireny, saingy tsy natao ho an'ny tsena izany fa filana andavanandro ihany, ka ny vehivavy no nisahana azy. Ny enti manondraka koa dia efa totosana nandritra ny dingana voalohany. Ankoatr'izany dia azo natao tsara nanao karazam-bola io ao aorian'ny voly vary ary azo tehirizina mandritra ny fotoana maharitraritra ihany koa moa ny tongolo. Na dia tsy fanao loatra aza ny voly avitra tany aloha dia lasa fomba fanao andavanandro izany ankehitriny. Noresena lahatra miandalana ireo mpanao voly filana andavanandro ireo hanitatra izany amin'ny sehatra lehibe kokoa ary ny fahombiazana ezaka natao dia nampavitrika amin'ny mpamokatra. Ankehitriny efa nanomboka nampiditra eny an-tsena ireo vokatra anana sy legioma manerana ny faritra izy ireo. Amin'ny resaka ivotoerana ny resaka tongolo teo. Ka le tongolo amin'izao dia tena niakatra vokatra izy amin'izao fotoana izao. Ka raha fa vokatra izy dia tsy maintsy misy izany fanangonana azy. Ary dia nakataky toerana zahay tragno zany mba hanangonana an'ireny vokatra tongolo ireny ka nananganana komity izay hikarakara lalam-bokatra ho an'le mpamboly. Ary tena nangana fikambanan'ny mpamokatra izy ireo mba ahafahany bebe kokoa mikendry ny tsena. Ny orinasa mpitrandrakarena kibony tany izay tena nahomby mandidina ny serana tsambony Fort Dauphin any Atsimo-Nosy dia maneho ny ankamaroan'ny tinadin'ny vokatra ary lasa fidiram-bola azo antoka. Ny PHBM dia nanampy ny mpamokatra tamin'ny fomba efatra. Tamin'ny fanatevenana ny fahaiza-manaon'ireo vondron'ny mpamokatra avy amin'ny fanofanana ara-teknika ary anisan'izany ny fomba tsotra na amin'ny fanondrahana ny voly na amin'ireo fitaovana madinika mora vidy, tamin'ny famatsiana Masomboly sy zezipahatra, tamin'ny fikarohana tsena tsaratsara kokoa ary mifanaraka amin'ny tetiandro sy ny hatsaram-bokatra ary farany tamin'ny fahaiza-manao ara-barotra. Telo taona latsaka tao aorian'ny androan'ny dingana faharoan'ny Tetikasa, ny tombo 4,700 ny tahan'ny fidiram-bola ao amin'ny lemaka ambonin'ny mandrare ary nampiasain'ny tantsaha tamin'ny fomba tsara izany. Dia afaka mandefa ny zanany ianao segondy agnamboasary noho ny fahafahana zay fisian'le vokatra zay fisian'ny ambimbava zay. Anisan'ny safidiany manokana teo amin'ny fandaniam-bola ny fanabeazana sy ny fahasalamana izay azony natao sy tokony natao. Izany fahombiazana izany tena nanosika ireo mpamokatra ampiasa vola amin'ny fitaovana sy kojakoja samihafa.
fanidinana, masomboly ary fikojakojana ny fitaovana ny tsinjovan'ny fitombon'ny fiariana. Ary ny Tetikasa PHBM no niantoka ny fidiran'ireo mpamokatra amin'ny fampiasana reny vola avy amin'ireo rafitra tahiry sy fampisamborana nety taminy. Araky ny kolontsaina dia midika ho harena sy fahamboniana ny omby ho an'ny mponina amin'ny faritra atsimon'i Madagasikara. Ary misy ampahan'ny ambombava rahateo tonga dia natokana hividanana omby. Ary ireto farany dia tsy amidy mihitsy raha tsy tena sendra tsy afa-manoatra.